Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Tsy ferana. Tantara no soratany Joda Razakasoa. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Sinaizy, Naljao, fahendrena Raherinabinina, fanambinana. Niaraka tamin'ny Iaina Tantely sy Rotsy Fitiavana. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby. Nanatontosi Ambola Pité. Elavy dia tsy minga ty fa ho zakako indray maia ha? Izy amolo ty ny zipa tsy zakany lara mbola atao fianarany ty jereo ry zay ny tia roa liviasy riasy mina dia mifara amin'ny arehetra dia zakany la daholo ilahy koa moa sady bogosa be volo be vola be tsy haiko sady zanaky ninjany eto amin'ny tanàna ka ho andalova ny lany sipa dia mitsonga ohatran'ny plastika eo ambony hafa. Ilahy tiako lesy dia mahita ambarako. Dia ny lahy tsara mihitsy ihany koa aloha ilay toetra amin'ny bandy. Efa hitako. Olo tirindriva. Tia mingaly ty lesy tena tsy haiko mihitsy. Tsy mba niraika tamiko mihitsy izy. Angako moa ty dia voadiry iraika amin'ny lahy daholo ny sipa rehetra. Aleo ilahy anaovako azy ary. Ohatray pasaka hoe izay lary Kevin. Oay, raha malalako marina. Ao aloha bizo kely amin'ny dada mihitsy. Ka Ao mokia. mba ihany fa bedin'ny mpampianatra eo. Ndre kotra. Sady tsika aza tokony afina rehefa miaraka ako. Avela kely aloha nareo roa fa any am-pianarana miona sady so ny ariko zany efa any eo. Mazoto lesy ny jiva. Eny ary rehefa avy eo zany. Any ary avy eo e. Dia ndry koa toy zany Sara. Sara? Aiza indray atsika zany no andeha rehefa mirava ha? Any amin'ny mahazatra ve tsy mety amin'ilay e? Sady any koa nge mangingina tsara e. Dia afaka manao ohatran'ilay tamin'iny ha? Inona koa zao izany? Ilay ao an-tsaindriko. Safosafo dia orokoroka makany amin'ny paradisa kely. Mahita ataotsy. Fa hono ahy e. Taiza ianao omaly hariva fa atao tsy hitako akory. Ka tsy maintsy nody aloha fa mbola misy zavatra nataoko tany an-trano kia. Dia tezitra be mihitsy ve ka? Nga moa dia tezitra hoe manao ony. Ary izay fa maneno ny solery. Dia rehefa mirava amin'ny 5 izay dia andraso sao dia tsy hita eo indray a. Eny kisara. Maso tondry ary. Ary aloha miakatra any amin'ny salina amin'izay ka. Taraiky be koa lehibe solomaso be ny letsy androaniko. Efa ho avy lesy raha misy fa aza atao an'izany a. Jereo nge lesy fa tena tiako ahy ty mingaly ty. Ilay izy aloha dia manja. Iny ny lafandoa hitsangana daholo dao. Manahoana daholo nareo? Afaka mipetraka. Ataoko angamba fa hitanareo tsara io ankizy io mpianatra vaovao izy. Iza hono zany ny anarany ka. Mbola ho avy ny anjaranao e. Anjaran'izy? So dia veriny lapila ary izy tika hoe mbola ho avy ny anjaranao. Menamena be ny masiny ty ankizy vaovao ty sady ohatra ny vinitra be zany izy mijery any Kevin. Manginy alary Kevin na lara zanaky ninjana dia misoa milahatra ty ampianarana. Mialohan'ny ametrahako any tsy ferana dia aleo izy no hiteny hampalala bebe kokoa azy hoe mpianatra vaovao mantsy izy. Tsy ferana ny anarako tsy ferana amin'izay ataoko rehetra ninonninona e. Izay ty dia tiako saingy izay fahavaloko dia fahavaloko hatramin'ny farany. Everiny lafampedy ary izay ka ity lehilahy Mandehana amin'izay se mipetraka e. Io tena lehilahy mampaiky ny maro mihitsy e. Aiza ary se zao ny apetraka e. Ay etsy etsy akaiky ny miangaly eo se mipetraka. Io vehivavy mangamanga kely io izany e. 7 andro lasa izay no nahafaty an'ilay ankizy vavy teo nefa.
Miala tsiny ry sefa ohatry ny hoe nasolony maty se tsy maninona ramosea. Manao ny mengaly. Manao ana tsy ferana. Aza miresaka nareo fa rehefa mahazo toerana tsy ferana dia atomboka amin'izay mifampianarana. Alefaso mihitsy ramosea. Ela be mifampianaranao. Aizako ilozanao mampafantatra olona tsy misy dikany akory. Ela ho aza manao an'izany ry Kevinina. Sa tia lanitsy hanarika ny korokitsony. Sady esory ny satroky lahy iny. Esoro izay lahy ramosea Rozia. Inona moa elahy? Daly ty raha miala eto tonga dia any an-dafindray a. Inona moa izay kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara ka? Fampianarana tsenjery. Atao tsenjery daholo ty lesona reto tika. Aiza moa no mba hisy tonga hoe mpamorona ny mpianatra malagasy. Inona ny raha raiko an'izay fianarana eto e? Zanaky ny mpanana ny ty ramosea Rozia. Aleo andeha. Eo nareo. Ay tsy mahazaka. Tena tsy mety kosa aloha ny ataon'ny lahy. Inona letsy raha ny ray aman-dren'ny lahy zao no misy manao an'ireny dia ahoana zay lahy? Inona ny idiran'ny lahy amin'izany le tirin-jiva Tsy mety kosa ny ataonao ry Kevinina. Dia anao inona ianao ka? Anao inona? Mengaly aza mifamaly amin'io fa mianatra mangina aloha zao. Eny rery tsy ferana. Eny ary tsy ferana. Mampimebetsy. Tsy ferana. Fa maninona ianao no misafidy hanaritra sahady e? Nefa ne voandroany ianao nafantatra anahy e? Mengaly dia efa maninona ihany koa ianao no misafidy no ateriko sahady ka. Nefa inge voandroany ianao nafantatra ahy e. Ianao koa dia mahay mamadika fehezanteny ka. Ka vao nahitanao fotsiny aho dia tsapako ny fahatsorana ao anatinao ao saingy. Saingy maninona ary Mengaly Saingy manana fijery masika be ianao indraindray ko. Tsapako hafahafa izany na ny fiteny na ny fijery. Zany ve? Efa izany mihitsy ary Mengaly fa misy fanontaniana kely. Hoe ahoana izay ry tsy ferana? Fantatrao ve hoe inona no nahafatan'ny tovovavy teo akaikinao ka? Miala tsiny fa ohatrany hoe hafahafa ilay fanontaniako Ivony ve? Vony moa ny anarany. Ie, Vony ny anarany. Maty nisy namono izy tsy ferana. Teny Masay teny izy no maty e. Tamin'ny fomba ahoana hoy ka? Fantatra fotsiny hatreto ry tsy ferana dia nisy namono teny izy dia nisy nanary tao anaty ranomaimbo be io teny amin'ny sisiny moa izany e. Mampalahelo ny zava-nisy nefa neny ankizy azo lazaina tena nahita tao am-pianarana izay izy io e. Zany? Tena mampalahelo izany ry Mengaly fa mino aloha ve ianao hoe mbola ho tratra ihany ny olona nanao an'izany Tsy haiko aloha fa matetika ny endra raha itaontsika tsy hita ihany izay hafarany e. Fa eto no sampanana hodiko tsy ferana. Fa ianao aiza ny mody no manaraka hatraty e. Tsy important izany Mengaly fa aleo ariverina rehefa akaiky ianao e. Odry tomami anahy ianao. Ka diso fe ahy manao an'izany? Tsy diso ka. Ao ary fihiniko tsara e. Zay tianao? Mamery. Fa Mengaly aleo amin'izay aho andeha. Eny tokoa. Zay fa efa eo ambany io anie ny tranonay e. Zay fa veloma tsy ferana. Veloma dia any am-pianarana indray izany raha mipitso e. Mahafinaritra tsy ferana iny. Aleo aloha hitodika kely aho hijery azy. Odry, toa tsy hita sahady tsy ferana. Aleo mody fa niazakazaka angamba izy fa maika hodika. Dia tsy mety mihitsy ve izany raha tsy aty anaty bara ohatr'izao mandeha tsika ry Kevinina. Tsika ngeka olona mbola tsy ampy-taona daholo e. Inona ary ny blemo mandry amin'izany e. Tsara indray aza hoe mba entina manalanala ty ka. Aloha ararako kely ty dia tiny anjara indray. Io. Na zany aza aza atao be dabely ty ny atao besaka fa io angely ty sipe. Tsara izany
Ary aleo asiana sujet kely mihitsy aloha. Ka sujet inona hono te? Ahona tia mibandy vony. Ohatra ny tsy reveko izany sady lery sady ohatry ny hafahafa. Bandy vaovao ahoana? Nga misy bandy vaovao amin'ny lisany? Misy ory Sara. Tsy feran'izany hono ny anarana. Tsy ferana. Dia hafahafa ahoana ka? Hafahafa ahoana ry Kevin fa lama tsy milaza mahita an'izany a. Hitan'lahy. Rehefa mijery ahy lery ohatry ny menamena be izany ny masony. Sady mijery ohatry ny hoe hamono izany mihitsy le ty. Marina e? Marina mihitsy izany. Sady manao firesaka hafahafa izany izy iny. Miangaly ihany no mahay miresaka any. Miangaly ve? Reny koa any mody-jomoka fahamahana anglahy be. Tsy hainy aloha e. Aleo hita hoe any sy atao. Ohatray? Iny? Mandehana manaraka an'iny ronjiva. Kevin ty toa maharatra be ny lohany. Andana reny zeo a. Marary ny lohako Sara. Andao tsika hivoaka ato ka. Andrekako. Iny le lehilahy fa niditra ao amin'ny trano fipipisana. Aleo hidirako ao. Ohatry fa toa tsy misy olona akory ato e. Tsy misy nefa tena hitako niditra tato mihitsy le lehilahy teo. Ary iny ny hitako amin'ny tany ity. Volo izy izany. Tena volo mihitsy ity sady misy raha izy izany. Raha fahitako an'izao dia volon'ongotana sady mbola misy raha. Tsy hijanona ato fa aleo mandeha ka. Iza koa ary izany? Aleo hoe jerena. Tsisy olona akory ato. Aleo akato n'ity varavaran'ity fa ohatry manengelina fotsiny ka. Ary makamo koa le olona anadalatsy. Fa izy ary zao manengelina izao e. Aleo jereko farany any mihitsy ka. Olona tsy misy olona ihany. Ary iny ty zavatra hitako eto maravarana ity. Leo aloha jerena tsara. To volo misy raha ty. Aleo arina. Dia aleo mody amin'izay koa. Tsy hay tonona voloninona na voloninona koa. Ty izany lohany lahy izany. Tena marary le tsy hoa. Ny tena enjana koa ngely ty dia tampoka be ny namelezan'le olona. Fa ny tsy azoko le tiron-jiva dia ahoana moa izany ny tena hoe tsy nahitany lan'le olona tao amin'ny WC nefa dia tao mihitsy angeny ny lalana ozy izy lahy Zako ary ty mba hagaga. Tena tsy hitako le olona nefa dia lalana tokana io. Dia lahy ve tsy manao hoe olona mahafantatra antsika ihany io e. Izay aloha ny tsy haiko e. Indraindray mantsy olona tia fotsiny. Eny fa azo sainina tsara koa hoe olona mety mahafantatra antsika ihany. Izay nge hoay e. Dia inona nefa ny tanjany? Izay lesy ny tena tsy haiko ranjiva. Zao dia mba raha filahanareo koa sary e. Nareo mantsy tia be sipa be tiako. Indray iraka manokana avy any amin'ny sipa any lahafa any. Aza manao izany lesy lahy ranjiva tsy. Aleo hitsangana fa iny ramse. Raha mbola tsy mitsanga ny olona iray io dia tsy misy mipetraka nareo rehetra. Mitsangana mory Kevin fa aza manao an'io a. Omeo aja ny olona io lesy a. Mitsangana lesy fa inona ary tia. Dia eo izany nareo rehetra hitsanganako. Asiako kely an'le hira hoe mitsangana ry tanora. Misaotra ramse a. Izao no teneniko amin'ny lahy Kevin. Mbola neniny lahy amin'io zavatra ataon'ny lahy io. Fiainana le tsy vitan'ny zavatra atao izao ataon'ny lahy izao a. Tsangana lahy teo. Za ve izany tenen'ny lahy izany
Ary zaho aza atao lany zany a. Tsangalina dia lasa la mivoaka. Lasa. Tsy mahazo manatrika ny korokitsonona mba ny tsy misy saina. Olon-tirikevinina. Ezitra be raha misefa manino ny lara mifony. Za ve nifona amin'io izy alaka? Ataoko fady ry ty zany ry bainina. Aleoko ny bandy ivoaka fa zao ry be tapikandrina. Mifampitady tsika manomboka eto. Tsy fantatrao nga hoe zanaky ny enjany ny ity ka. Ela be la fa lasa mivoaka e. Lasa ho a. Aleo ara tomboka amin'izay amin'ny fampianarana e. Aleo aloha moka boky. Oay. Fa inona ty? Fatotaitra be ramose, fa misy inona? Tsy misy inona ka. Fa inona indray ary ty volo atao anaty boky ty? Tsy azoko mihitsy izany zavatra izany a. Malagasy FM manan'olotra ho anao teo. Tsy ferana. Tantara no soratan'ny Joda Razakasoa. ireto avy no nanome aina ny tantara. Sinaizy, Naljao, Faendre na Raherinambinina, Fanambinana. Miaraka tamin'ny Iaina Tantely sy Rotsy Fitiavana. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby. Nana Tontosy, Angola Pity. Misy zavatra mampiaya zany amin'ity resaka volo hitako ity a. Dia volonisa nefa ity e. Dia inona ny antony hoe za ihany koa no mahita azy. Mampiasa lohako mihitsy izy ity a. Tsy haiko nefa hoe inona ary no atao. Mingaly a. Misy zavatra holazaiko anao. Ino zany tsy ferana? Ono e. Tsy mampaninona anao aloha ve le ateriko foana e. Tsy maninona ka. Dia izay ve le zavatra olazanao anaka? Tsy izay ka. Ka lazao ary e. Misaotra anao aloha nanaiky no namako e. Fa zao Mingaly a. Tsy kisendrasendra akory no natongavako teto. Tiako fantatrao zany. Ary tsarovy ihany koa fa matoa ianao a nahita. Matoa tonga teto aminao dia misy dikan'izay. Tsy azoko anie izany resaka ao izany e. Tsy misy mazava amiko mihitsy ka. Androany izany no mety tsy ho azonao fa afaka andro fitsy dia ho azonao n'izay tiako ambary. Mitandremy ianao amin'izay rehetra ataonao. Na ny alehanao na ny fiainanao fa maro no mikasa ny anao ratsy aminao e. Tsy ferana. Tsy azoko anie ho any resaka ao e. Mingaly a. Mbola ho azonao foana ho azy zany afaka andro fitsy hoe aminao. Eny ary. Fa tsy ferana. Ahoana ki? Iza marina ho ahy ianao e. Iza marina ahoana fa tsy azoko e. Ohatra ny hafahafa izany ianao ko. Zareo zao tao nanao interrogation tany am-pianarana. Dia maninona ka? Gaga be fotsiny afa to tsy nanoratra ianao nefa vita sahadiny ianao. Dia nahagaga anahy koa hoe rehefa avy nitsaraina dia vetivety teo ilay interro dia ny ianao ny ambony indrindra ny noty. Ary ianao zany mangala tahaka anie e. Tena tsy izany no tao an-tsaiko fa mandinika anao fotsiny ary e. Mingaly a. Misy olona roa mitondra antsa ireo alohantsika ireo. Fa izy ireo tsy ferana. Ao atao rinako fotsiny ianao e. Andraka io. Na ao ianao tantanako mihitsy fa tsy samanao ninina antsika izany ireo e. Ao ary e. To tsy nisy sananao ininona anay tokoa le roa lahy nitondra antsy fa nijery fotsiny sady mipararetra be ny masony. Raha mbola miaraka amiko ianao ry Mingaly tsy misy samanao ninina izany a. Hafahafa ianao tiry tsy ferana. Jereo fa lasa nandositra le lehilahy anankiroa teo. Mingaly a. Ahoana? Aleo aloha tsika hijanona kely fa misy zavatra resahako anao e. Ento ary ny resaka ao e. Dia aza atao ela fa manjary hariva be ka. Mingaly a. Nasaika tsy ilaza ny tia aminao ary a dia aleo fa lazaiko ihany e. Mety tory fitiavana amiko angamba ty tsy ferany ity ka.
mianao avy ianao e? Miaino anao afa teneny tsy verana. Fa inona mampisempo anao ka? Fa zao ary aleo ihany koa mba hisento e. Fa zao miangaly a. Tsy kisendrasendra ho any nahatongavako eto. Matoa aho miresaka aminao sy tojo anao na ianao tojo ahy eo amin'ny fiainanao dia misy dika anao iaho aminao. Fotoana fohy fotsiny no anananao ahy eo amin'ny fiainanao. Tsy mihoatra ny andro vitsivitsy dia tsy ho anananao tsony any angaly a. Tsy mihoatra ny andro vitsy ahoana ary tsy verana. Aza manahy ianao e. Rehefa feno ny fotoana androko dia mazava aminao ny ampisiako eto aminao. Ny azoko ambara fotsiny aloha dia natao hiaro anao aho. Hiaro anahy ahoana koa e? Be mystère be koa ianao zany ka. Aleoko mandefa hariva ny andro. Ary toa tezitra be ianao fa inona ny antony? Dia manomboka izao dia aza manadalana tsony na manatitra anahy ianao fa tsy tiako ka. Izay fa veloma ianao. Tsy afaka mity anao amiangalina dia hiaza ianao a. Izay ny atongavako eto. Fantako ny fihetsika rehetra mantsy. Dia tsy maintsy mbola ho any amin'ny tranomboky indray izany rapitsiko. Dia kamo be koa izany. Fianarana lava foana koa ve? Manao azy Sara? Otry, fa iza koa ianao? Zavy. Ianao fantatra? Fa iza ho ahy ianao fa ohatran'ny mandany ny androko fotsiny nge ianao e. Ataoko angamba fa ianao no mandano ny fotoanako fa tsy izany mandano ny fotoananao a. Ohatray, dia mabandy mitapy ary ianao. Ianao any iny mampiresaka eo fa tsy izany mampiresaka anao e. Sao dia mba mitapina efa mitoron-doha. Ndreky iry Sara mandano ny fotoanako rehetra. Inona? Tsy ndrerery moa izany e. Fa mbola misy olo-kafa. Leoko mivily fa lahany andro amin'ny olona tsy misy saina eto fotsiny a. Dia aloha Marianina. Dia aza fohana tsony le rongony rehefa tsy zaka. Sady efa reo aloha reo koa ny Kevinina sy ny Jiva. Veloma ary-ndre e. Salut ny vadiko. Salut e. Ohatry ny tezitra be ngendry izany e. Izy aloha le bany teo e? Olona mandany fotoana fotsiniko. Ahoana ka? Dia izay no natezitra anah teo. Miala tsiny lesy a. Fa mainty velo izay dia tsy hitandry Sara tsony. Azafady lesy ny Jiva. Mbola tezitra amin'ilay olona teo any tena marina e. Fa iza nefa izany a? Laha ny andro amin'izany nareo fa andao amin'izay andeka. Manjary alina be nge vao afaka amin'ilay anifa ho ale eny e. Sa jusqu'à l'aube tsika? Kosa be tamin'izany a. Mody mahazatra ihany ko. Za mody rehefa tonga ny ora. Za koa mody fa tsy afaka mijanona fa mitaitaina eo mamanaiko. Andao ary andeha, andao. Kevina. Manjakely io. Sara Manjakely. Andao amin'izay ody ho atsika. Kevina. Sara Manjakely izay. Ety. Be koa ty. Ziva. Mabe daholo koa le tsy mitainy reto. Maintsy ody afa be dia atika. Ataonao tsy efa somary romotra matetika izay ihany. Tsy mody afa be deto indray ka. Iny misy fiara mandalo fa alosa-kanana. Tsy mandray koa izy izany. Ny alina nefa ty fa tena me mandroso ihany. Mpamosavy ary ve tsy efa mivoaka amin'izao. Fa iza koa le niazakazaka teo. Andriamanitra misy olona mijoro be io aloha io. Matahotra. Ino fa manatona. Vonjeo. Sara, fa ino ty ataonao ty? Jiva,
Fangahy ianao tsy mamo. Ao aloha miakara ato anaty fiara e. Eny ary. Tena aza manao an'izao tsony ianao ry Sara. Ao ve aloha misafiarana fiara dia any Ambohimanarina aloha no ateriny ity tovovavy ity. Fangahy ianao tsy mamo. Aiza Kevin? Tsy mamo fa nantorokely fotsiny aho teo dia taitra dia tsy nahitanao. Tsy maintsy nitady taksi tao amin'ny manodidina tao avy eo. Sara. Ahoana? Aza manao an'izao tsony fa efa sasakalina nge izao e. Ary sao dia mba hinao indray ary no hamono anahy. Za miteniteny foana ry Sara. Ve izay mantsy ny fomba anareoko. Aleo izany resaka izany ho any e. Fa atao makasisina ianao ry Sofera fa ahoana? To tsy miteny ianao e. Samy pipika iny ianaoko. Minjiva. Hitanao ve olona miaraka mipipi amin'ilay Sofera io? Fatakazo io fa anareo koa ve dia mamorona fotsiny ny masonareo? Tsy mamorona izany ny masoko Ranjiva. Matahotra. Sao dia nifoka indray ary tia ianao e. Izy maromaro ihany mantsy ny hitako tao. Matahotra. Tsisy an'izany e. Tsy mpamitady koa angamba tika. Salama Ramsey. Nampiantso anao ny ianao? Nampiantso anao mihitsy ahy. Salama tsara aloha ahy. Mialatsiny raha nampiantsoko mitokana ianao fa misy zavatra hafahafa miangaly a. Zavatra hafahafa ao koa Ramsey a? Zaho hoe ray andro izay nisy nandondona ao any varavarako. Jery fa tsy nisy olona tao nefa henoko tsara izao hoe misy mandondona mihitsy. Nahagaga nefa dia nahita zavatra. Nahita inona ka? Nahita volo ary miangaly a. Volo lavalava izay ilay izy. Mbola atao amboko mihitsy ilay izy e. Efa nariko an'ilay izy dia mbola hitako tatatra any any. Nisy fotoana indray nefa saika hamoaka boky avy ao am-pianatra. Ilay tamin'ny famaly tamin'ny Kevin iny e. Dia nahita volo indray atao aorian'izay. Dia mbola tato anaty boky ihany koa. Mety gaga angamba ianao e. Ho inona koa nidiranao amin'izany tantara izany? Tsy afeniko aloha fa tena gaga ihany satria hoe maninona no izaho mihitsy no anatonanao e. Eo ihany koa hoe hitantaranao an'izany rehetra izany. Izao no marina miangaly a. Rehefa nandinika an'ilay volo volo samy hafa mantsy ireo. Ny iray volo lavo ary ny iray kosa volo fohy. Fa somary azo lazaina kely ihany nefa. Mety fantatrao ve ny tompon'ireto volo reto? Sehoko anao mihitsy aloha. Dia inona ihany koa no mety ifandraisan'izao amiko? Ny iray volom-behivavy. Dia ny iray hafa tahaka ny lehilahy fahitako azy tahaka ny volon-dehilahy mihitsy e. Ramsey afaka alaiko sary ary ve aloha izany volo izany e? Hoe asehoy anahy? Reto miangaly a. Aleo ary fa tonga dia tifiriko sary aloha e. Zay fa izao Ramsey Ie. ampirimy tsara aloha fa mety misy dikany matoa misy izao hiezaka mantatra izay tompon'ireo volo ireo dia ino ihany koa mety ho antony. Misaotra betsaka miangaly hiezaka hitady ny marina momba an'izay koa iahy e. Ferana miala tsiny tamin'ny fihetsika rehetra nataoko anao tamin'iny e. Tsy misy tsiny re fa hono afaka fantariko ve ny antony ka? Ny antony? Aleo ary fa tsoroko aminao ny tena marina e. Nanam-pitiavana anao tanatin'ny fotoana fohy ahy e. Raha nresaka ao nefa dia andro vitsy ihany ianao no afaka mijanona eto. Ny antony nefa tsy fantatra hoe ahoana. Dia tezitra satria nety-po tsy ferana. Efa fantatro izany ry miangaly tsy afaka hiaraka nefa tsika fa fotoana fohy ihany no hanananao anahy. Eo aneny tsy azoko e. Raha izay andro vitsy nirasahanao izay nefa dia fotoana fohy sisa izany no ianako aminao. Izany hoe amin'ny herinandro ity ve izany sisa ianao nianatra?
Fa nga hifindratrano sa ho aiza ianao e? Sahany eo aho malahelo raha tsy eto ianao e. Mingaly a, natao hanapateraka ny asako a. Izay aloha no azonao fantarina. Fa afaka andro vitsy dia ho fantatra hoe iza. Eny ary, fahono a. Aiza ny toerana tianao indrindra? Inona koa izao no dikan'izany fanontaniana izany ka? Ka tsy manana resahana dia mba te-resakako. Sa tsy azo resahana? Tsy maninona ka. Eo Masay Mingaly a. Masay? Eno a. Fa nisy inona teny? Sa teny no niarahana sy nisipanao foana? Toerana sady mamiko teny no alako satria... Satria teny foana nareo no nampiaraka sy ny fampizara fity eo. Tsy izay ka. Teny nafozako ilay olona tena mamiko tamin'ny fiainako. Lalina be tsy takatra indray izay. Dia aiza no mety ahitana anao raha sendra tsy hitako intsony ianao ka? Afaka roa andro ve mety mbola ahitanao a? Ny ahitanao a? Eo amoron'iny rano iny any mety hitanao farany ry Mingaly. Roa andro izany tsy fantatro. Dia mistera be ianao tsy ferana. Tsy misy zavatra fantatro ny zavatra resahanao. Fa eny, mino fa mbola eo ntsika any am-pianarana raha mipitsy ve? Faly eo aloha ody Mingaly a. Sady efa hariva raha teo koa ny andro. Izay fa veloma ianao e. Aleo andeha. Veloma ary ianao e. Kevin, tena tsy afeniko aloha fa tena leo be miaraka aminao ka. Kosa raha tsy azoko asa leo be anao fotsiny ahy e. Fa maninona? Ohatra ny ataonao fanalana azy fotsiny ako. Mandinika ny zavatra rehetra. Aiza ve dia isaky ny mampiaraka dia fanafisafy dia fanorokoroka dia ohatran'izany foana kosa very Kevin. Tsy mba misy fandinihana ny fiainantsika mihitsy hoe atao ahoana, inona ny atao rehefa vita ny baka, anao ahoana no avintsika. Tena olona vona iaraka mandrakizay fa tsika sa olona ifandany andro fotsiny e. Ohatrany tsy mety amiko ilay izy ry Kevin. Tena mifona aloha e. So dia verina fa misy raha raiko an'izany ary. Izany ko bandengy ahy taditra io izay. Andray? Tsy maintsy mitsapatsapa lefa fa nga tonga dia hifototra aminao ka. Andray kosa? Dray tsy antsika ary sara. Fa ahoana? Rehefa leo ianao dia miala fotsiny fa izany ve dia sarotra be. Tsy misaina zay ho avinao so avintsika izany a. Andray kosa? Ny azo ny tsaiko rehefa hoe ampiaraka dia hoe anafisafy indray. Dia izay mifanaikitra indray dia izany fa tsisy resaka fiainana izany ny antsika e. Kevin? So ihany efa azoko ilay matsiro kelinao. Andray kosa ry Kevin dia sahanao ve ny teny an'izany? Sahako mihitsy ka tsy manampy tamby vehivavy ny atirity a. Zay. Sa efa veloma ianao e, ivily eto a. Velomana ry sipa. Tena sahanao ve ry Kevin? Eny, sahany diso hatramin'izay. Aleo mody fa efa hariva be koa ny andro. Lalantiako mangina raha teo. Dre, fa izy olona miankina eo amin'ny azy io. Aleo mody jerena ka. Ohatray, aza sy tomona ohatran'izany fa izy ianao e. Sepotra. Tsy tonga foana marina nge sara eo. So dia namofo ny tela zanak'olona. Inona tiany raraiko an'izany a. Averiko amin'ny lahy foana fa tsy mitambitamby amina siparay izany ilay titsika. Eny ny ariko. Iny raha misy efa andao aloha hitsangana. Mahazo mipetraka daholo e. Anao présensa kely aloha. Nefa ela be zany fa iza fotsiny tsy tonga ao e. Itsiory e, tsy orony tsy tonga. Tsy ferana no mbola tsy tonga Ramsey a. Mpianatra voangana ve dia tsy tonga sady? Tsy ho avy tsony marina ary ve tsy ferana e. Bonjour monsieur. Tena miala tsiny Ramsey fa taraiky kely a. Manahoana se? Tsy dia tia ankizy tara amin'ny manaraka azo atao tsony. Endre Ramsey a. Ary mahazoa ary toerana e.
Kevinina. Sori ny satroky ny faokisika ifanaja ho noho ny fangatahan'ny mamalahy. Noho ny fangatahan'ny mamalahy mbola verikanina andraisako an'lahy. Okey are. Alohan'ny anombohan'ny fampianarana dia misy vaovao tsara lazaiko anareo aloha e. Mino aho fa hofalinareo amin'izay a. Ino izany Ramsea? Anao sortie kely tsika. Anao sortie kely ny fianarana rehetra e. Atao amin'ny sabotsy a. Sabotsy zao zany. Any Ambohimanga Rova sika nandeha. Ny sekoly miadoka ny lany rehetra. Ka ahoana? Faly ve nareo e? Milaiko zaniko. Sy pabiany zaniko. Dia efa handray ny fotoana zaniko. Dia mitondra sakafo ve? Ie, mitondra sakafo ka. Indray a, nareo no miantoka azy. Eny a Ramsea. Allo? Dia ahoana lesy a? Efa nahy vaovao ve ty ala? Inona le ty zany dobanina ha? Tena tsy malala ve lasa moto amin'ny tapy e? Ona leso ary efa tsy laza lahy dia tapahako ty foniny ty ka mbola be atao ty e. Tapao ary rasahalako. Nareo ohatra manodina resaka tsy hay hoe ahoanako sy. Tsy hitangely ty saray e. Dia lahy hono nisy nahita niaraka tamin'ny farany. Maninona? Fa tsy hita ahoana le ty robanina ha? Ka efa hoe tsy hita ho a. Tsy noto izy efa 2 andro zay. Namono tena angamba. Dia ahoana le tiano atao amin'izany lanjiva? Ny andro ty hariva. Inona le tiano atao a? Sa ho akatela dia atitsika amin'ny resaka e? Sa zany ho any? Aleo zany ho any fa hienjana izy ty dia aleo any mihitsy miresaka tsara ka. Tonga avy any ianary lahy. Tsara le ty ranjiva. Ao aloha mazoto eran'lalo. Ao. Tonga tao amiko any ray aman-dreny Sara. Hainy lahy ihany fa mifankalala mantsy ny ray aman-dreninay roa. Tsy nodo ny Sara dia lany nisy nahita niaraka tamin'ny farany. Dia ahoana fanazavany lamy zany? Mety ho voasarengotra amin'ity raharaha ty mantsy lahy. Tena desitra mantsy ny mamandry zareo any a. Dia ahoana le ty bainina no atao amin'izany ha? Fa inona nefa ny tena zava-nisy tamin'iny e? Kefa hoe ny saraka izay roko. Reny efa nitantarako ireny letsy a. Rehefa tonga eo ny convocation dia mandehana any amin'ny polisy dia aza voatsara any. Tsy hitako hoe inona ny anampiana ny lamy zany. Tsy matahotra an'izany letsy a. Zangamona ny nasitro. Mampiasa mpisolo vava rehefa eny amin'ny fitsarana raha zany letsy no misy a. Manambola angely ty bainay e. Tsy hamela hidoboka izany mihitsy izy. Tadidiny lahy ngaly indray mandiny, tadidiny lahy iny. Tsy te isaina ny intsony aletsy. Dia fa njaran'ny lahy zany miaro tenako. Tsara kosa aloha ty fivoahana androany ty Ramsea. Ie, mahafinaritra mihitsy aloha e. Fa Ramsea, afaka maka sary kely ve aloha tsika ianao e? Ao ary. Ho ataoko fahatsiarovana mantsy rehefa niorina any. Mety zao. Zao. Ie. Fentra, okey mba alaivo sarika izay sy Ramsea. Ie, mety ve zao e. Ao ny tolona kely fa tsy azo ny tongotry Ramsea e. Ao ary. Vai le ty. Fa ino zany mandona ny erin' izany e? Miala tsiny Ramsea. Miala tsiny. Oe, azafady Kevinina. Allo miala eto rangavas. Tsara le sary fa saingy nisy flotage kely fotsiny. Fa misetra Ramsea. Ramsea. Ie. Ahoana ihany zany toy n'le zavatra anankiray iny e? Ay. Hatreto aloha dia maizana tsy mazava amiko mihitsy ny tantara. Hoe inona ny dikan'ireny volo reny? Mbola ao an-trano mantsy ilay izy ko. Mino fa mbola fantatra ihany koa ny anton'izao e. Fa ity zazavavy sy ity ihany koa ny tena mampiasa ny saiko e. Eny tokoa.
Tena gaga daholo mihitsy tsika hoe nakaiza ry izy fa tsy ry velona tsy ry maty akory. Izy iny nefa somary maditra izay ihany koa e. Maditra ahoana koa ka? Tia manaraka lehilahy re Ramsey a. Misy mpianatra fa miantso aloha fa vela kely se. Eny ary mazotoa Ramsey a. Ary aiza ary tsy ferany. Miaraka ihany teo nefa izao izy tsy hita. Eto rangaha tsy misy mahita sady alaala kely eto tonko moa toerana be fahada be. Tsara ery izany sikary izany. Tena tazana daholo kosa aloha ilay Antananarivo ety ambony ety a. Na dia tsy ao anatin'ny faritry ny rova intsony ary. Fa iza koa izany e? Aza mianatra amin'ny mampitahotra kely ry Kevin na? Sa izy izany e? Kay! Kay! Sy manakena vanirina. Fa izy lahy, ha? Izy lahy. Saika maty a. Fa izy ala manao gasibosy io e. Tsy tena izany lahy. Ioron-jiva andao hitambarana lesy bainina. Ino fa nandositra? Lasa nandositra le te. Raha ny fahitanao azao zavatra izao ve izany Ramsey dia mety hisy ifandraisany tsy fahatongavan'izy efatra mianadahy atao ampianarana? Aleo aloha any amin'ny birao vetivety hijery ny rezidansy tsy fiarana sy ny momba azy. Avy eo makany an-trano fa misy zavatra tsy mazava. Andraso vetivety fotsiny aho mangala. Ka zao tsy maintsy mamaly faty amin'ny zandriko noho ny zavatra nataonareo. Mifona lesy tsy ferana. Mifona letsy e. Aleo lesy alama andao hifanaraka letsika ary tsy ferana. Marina e. Aleo lesy mifanaraka. So hevery lafa-pede araka hifanaraka amin'lahy. Tsy maninona ary fa misy zavatra mba engaviako an'lahy fotsiny dia vonoa aho fa tsy maninona izany. Inona e? Velosa raha sy njiva ody fa tsy misy idiran'izareo zao zava-misy zao a. Ody ve? Ino a? Hevery lafa mitapy ara. Dia avy eo ampilaza polisy. Ka tsy misy idiran'izareo nge ho azo zavatra zao e. Raha valy fato mitadiaviny lahy dia tsy maninona fa avy aletsy dia ataovy izay mahafapo any lahy. Adidio nefa fa mbola hivaly amin'ny lahy ihany koa zao. Raha tsy tody tsy misy lalany letsy izy tiako. Fa ialana monina fatiny zandriko io izany mba ahoana ka? Ka zandriny lange nandositra dia voadona ny tobila raha tsy izany izy tsy maty e. Maty ny zandriko no ialahy e. Mba fantatra elahy io moa no nahazo ny reniko izay ihany mba nitaizanay. Marary fosy tapaka lalan-drano reniko noho ny nataonareo ka aza misy manantena no afaka eto izany nizanizy e. Fa ikotrina rangano taovan'ny zandriny lahy. Ohatrany mampiakatra ny atezerako elahy. Tsy voavidy lahy le tia. Ary atonoko amin'ny ankiziny lahy izy ty. Atsireo tsara ny anaovako azy. Hitany lahy tsara angamba izao Mifona letsy e. Tsy ampafirina anaovany lahy ny bafiko letsy izao Okizay fa potika ny sipako e. Sara ho Maty izay ny ankiziny lahy. Efa any amin'ny afo be izy izay. Lefa ako manaraka indray ary njiva. Fa inona nefa nataoko an'lahy e. Fona letsy tsy anao tsony e. Saika tsy hamono an'lahy ihany saingy raha tsy ny vava lany teny tsy nijano ny lisany ka mendrika lany io faty. Fa anisany nahafaty ny zandriko koa anie lahy. Ka iny ary nitsapikantsy be eo amin'ny tendalahy. Ka ahoana? Hevery lafa tsy hosahako ny hamono anareo. Ny any tsy ferana rehefa tsy tiany dia tsy tiany ka dia veloma mandrakizay koa elahy e. Oka aloha letsy tsy ferana. Mifona letsy. Aza manao an'iny letsy alahy.
Mitantena noho ny tsy fahitana angely tia mindray mandriniko hoe ao lesy miangavy lesy tsy ferana tena mifona amin'la lesy tsy misy indra fo zany le tsy mifiainana iny alla enjanabe izy tiry miangaly a manoatra no sika indray mitano filaminanako lasa manao fikarohana mombo ty raharaha ty taratasosika daholo ihany koa nampiasainy tsy ferana raha ny zavatra hita ka tsy hay izay tena momba azy natsona indray ny laharana finday tao anaty dosiany tsy mandeha jerena ny rezidansa tsy tany izy mipetraka enjana mihitsy izy ty ramosea efa mahafantatra daholo zany zao fa misy ifandraisana amin'ity raharaha ty tsy ferana eo ihany koa izy telo mianadahy fa ny antony aloha tsy hay ohatra misy miantso ramose zany entoko allo izy indrindra tompoko maninona eny re misaotra nanome vaovao zao dia zao zay dia tonga any fa misy ina ramosea ny tao am-pianarana nanome vaovao teo hoe fa hita fahateny masay hono izy telo mianadahy maninona zany ono hoe ary andao tsika ho any loha andao kay tena tsy zanako mijery an'izao podika be reto faty reto dia zao ve sisany nafarany teto ankizy reto hoe tsy mety aminao mijanona eto ro miangaly ndao ialy eto hoe ndao tena sakasaiko mieritreritra zao ramosea misy miantso ianao fa mankanesa aloha ianao iny vetivety ary dia aiza zany tsy ferana tadidiko ny teniny hoe masay ny toerana ty indrindra dia raha hitady azy eny zany dia eny izy dia aiza ho aiza ety fa toerana mitadasika be ary tiako ary tsy ferana very mipetraka ery amoron-drano ry aleo anatona aneny fa tena izy io somary alavitra ihany tsara ery zany rano zany tsy ferana hitanao mahazo toerana ary tsy afaka mipetraka miaraka amin'ny mpamoan'olona ahy tsy maninona sady efa fotoana kely koa ny sisa no nananao anahy indray ianao fa inona no antony namonoana olona mahagaga dia fantatra hoe namono olona ka efa ny aminao daholo eny ihany no mipetraka mengaly fotoana foy sisa no hanananao anahy ka eno iaraha ny vonoko tokoa izy telo mianadahy reo no namono any vony le mpiara-mianatra taminay maty ve eno ety masay no nanaovan'ireo ny aksion vony dia zandroko ary izay roa ihany ny zanako mama maty izy rehefa natalaina sy natao an'ity rehetra ity saingy zao nefa rehefa nahita ny fatiny vony tetya dia nisy volo teny an-tanany volon-dehilahy io ary nalaiko nandeha ny alalavitra kely teo dia nahita volo lava indray avy eo volony ihany koa le hitako teo iny teo dia tia maly faten'izay nanao an'izany ny zandriko nataoko ny fikarohana rehetra dia fantako fa mpiara-mianatra taminy ihany no namono azy tetika efa maty-paika nidirako tao aminareo tao mety anontany zao ianao hoe inona no natonga an'ireny volo reny tany aminao sy Ramose Rose rehefa aveo zany lazaiko anao fa tadidinao le nanao intero le hoy ianao hoe vita lobeny tadidiko iny
haiko tsara le devoara ary efa vita melony aho satria iny dia hitako ao anaty boky ny nakany ramosehana iny. Samy piditra ao amin'ny biblioteka eo foana mantsy zaiko. Tsy haiko ihany koa na tadidinao le tovolahy nanakana antsika le nitondra antsy. Namako reny ary tetika efa matipaika daholy mba tsy hafantaranao hoe iza tokoa aho. Lalina be izany ka. Ary le natonga an'ilay tany amin'ny Ramose Roger iny ka. Mingaly hitanao tao anaty andro nahafantaranareo sy nahitanareo reny volo reny dia neveriko tonga saina avy hatrany nareo fa ahafantatra hoe volony vony ny volom-behivavy iny ary volony kevinina kosa le lahy satria taorinina faty amin'ny vony dia ny fa nisatroka foana kevinina satria nisy ratra be tao amin'ny lohany. Saingy tsy tonga saina moa nareo ka zao vao fantatra reo ny dikany. Tadidiny nefa fa hoe ahoana? Raha tonga saina melona reo na tsikaritra hoe aniza reny volo reny dia tsy namaly faty aho saingy. Dia inona ary no nidiran'ny Ramose Roger tamin'ilay volo e? Fantako tsara ianao sy Ramose Roger. Raha mbola ao an-trano dia miresaka momba amin'ny fahendrenareo foa ny vony. Ramose Roger mahay mampianatra sady mandray azy toy ny zanaka. Ianao indray namany akaiky indrindra hoy izy. Zany na nisy volo tao anaty bokiny rehefa sindra lasa nakany amin'ny WC izy nefa za koa namaky boky tao. Ny taratasy rehetra nafahako nianatra tao aminareo dia osika avokoa fa efa be taona noho nareo aho. Fa maninona zany ianao no mikohaka be? Tsy ferana. Toa mitolefika ianao. Mingaly. Tsy ferana. Ny rano nosotroko teo dia efa nasiako poizina. Mingaly. Aleoko manaraka ny sandroko fa marary amin'ny tsy fisy. Haiko fa tsy maintsy hikatra. Mingaly. Ahoana? Efa vitako ny valivadiko. Jereo fa misy polisy manatona. Tsy ferana. Loza fa latsaka tao anaty rano. Tsy ferana. Fa misy inona Mingaly a? Ka izay ny zava-misy izy moa tsy tany intsony iny ny hainiko. Zavatra tsy nisainiko mihitsy reny rehetra reny a. Nga moa dia nisy nanam-poany reny e. Naleo ny safidiny ho faty fa mafy tamin'ireny zava-nisy reny. Samy voalevina daholo izay izy efatra mianata. Ny tena mampalahelo dia maty vao maraina teo ihany koa niny mamany tsy ferany e. Tapaka lalandra. Na raha ry azo loatra ny zandriny dia reny ny hafarany e. Kevinina moa dia potika mihitsy ny fatoniko. Be loloatra ny mibandy iny e. Zao tia ny hafaran'ilay tantarany. Tena enjana. Mila mitsaina foana amin'izay rehetra atao Ramose. Malagasy FM mananolotra ho anao teo. Tera. Tantara nosoratan'ny Joda Razakasoa. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Sinaizy Nalijao, Fahendrena Araherinambinina, Fanambinana. Miaraka tamin'ny Iaina Tantely sy Rotsy Fitiavana. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby. Nanatontosi